Fanomanana ireo fanadina-panjakana dia misy indray ny fidirana vaovao eo anivon'ny KS ny 3 aprila izao no hirosona amin'izany. Ankoatra izay misy ihany koa ny zava-baovao hoentin'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny KS mitondra fanazavana moa ny Taly. Misy moa zany rentrée vaovao ety anivon'ny KS dia ny fahatelo ny volana avril izao zany rentrée vaovao moa izy io araky ny efa fantatritsika ihany dia hoe rehefa misy ny fanadina-panjakana dia manomana izay ety anivon'ny KS. Fanadinana vaovao tsy vaovao moa zany fa efa troisième vague ny anay ho an'ny ankizy anao magistrat judiciaire, magistrat administratif ary koa ny magistrat financier. Raha malala moa zany satria nisy ny fiamorana ho an'io fanadinana idiranao mpiasa-panjakana io dia ny fiamorana moa zany efa fantatritsika hoe ny faha-enina amby roapolo ny volana aogositra izao ary ny farafanaterana dossier ihany koa dia niematra satria ny fito amby roapolo ny volana jona izao ny farafanaterana dossier. Io ihany koa ny fanadinana idirana ho greffier satria niematra koa izy io raha tokony natao ny faha-valo amby folo ny volana febroary izao dia naematra zany izy io ny faha-valo ny volana jolay. Niematra ihany koa zany farafanaterana dossier satria ny faha-sivy ny volana mai izao no farafanaterana dossier ny anivon'ny ENMG mikasika an'io fanadinana idirana ho magistrat na idirana ho greffier io. Tsara ho marihana fa efa manomboka zany zay aty anivon'ny KS mampiatra an'ilay test de présélection satria raha tamin'ny taona lasa sy ny taona rehetra zany nisy an'ilay hoe épreuve d'admissibilité sy épreuve d'admission teo anivon'ny ENMG dia tamin'ity taona ity dia nampidirina ho zava-baovao ny fisian'ny test de présélection. Io test de présélection io zany dia efa manomboka ampiarina ety anivon'ny KS zany hoe ny fampianarana ety amin'ny KS zany sady mampiatra avy hatrany le test de présélection l'épreuve d'admissibilité ary l'épreuve d'admission ho an'ireo izay anao magistrat. Ho an'ireo izay anao greffier kosa dia ao anatin'ny l'épreuve d'admissibilité no misy an'ilay test de présélection ary ny épreuve d'admission moa zany dia misy ihany koa zany hoe io fomba fanadinana ny mpianatra eny anivon'ny ENMG io dia efa homaninay ety anivon'ny KS. Manaraka izany ihany koa dia misy rentrée vaovao ihany koa ho an'ny zay 3 avril zay satria misy ny inspecteur des douanes efa homaninay ety ho an'ireo izay manana diplôma bac plus 4 satria betsaka moa zany ianareo no miteny hoe hiomana amin'izay inspecteur des douanes izay dia efa manomana ny ety anivon'ny KS. Manaraka izany ihany koa ho an'ireo izay anao inspecteur général de l'État dia efa misy moa zany amin'ny fanomanana an'izany ety anivon'ny KS zany ny diplôma takina amin'izany moa zany dia ny doctorat ary ny navita catégorie 8 tafiditra anatin'ny catégorie 8 navita 7 ans de service effectif teo anivon'ilay sahanasa zay niandraikentan'ilay olona moa zany. Ireo zany no omana ety anivon'ny KS. Misy ihany koa rentrée vaovao izay tena vaovao mihitsy moa izy ity zany satria mbola tsy nanomana azy ny KS fa amin'ity taona ity no vaovao dia ireo izay hiditra ho mpiasan'ny ASECNA. Ny ASECNA moa zany dia misy ny ingénieur amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 mai zao dia misy an'ilay fanadinana idirana ho ingénieur eo anivon'ny ASECNA. Ny diplôma takina ao amin'ilay izy dia bac plus 2 série scientifique zany le olona ny tokony hiditra ao anatin'izay ingénieur zay. Ny fetra taona takina dia ny 4 taona moa zany ny taona mihoatra zany. Ny ho an'ny technicien supérieur kosa zany dia izy fanadinana ny 13 ka hatramin'ny 16 mai zao dia ny bac scientifique no diplôma takina dia 4 taona zany le olona farafahalehibeny zany. Ho an'ny contrôleur ny circulation aérienne dia ny 13 ka hatramin'ny 16 mai zao ihany koa ny fanadinana dia ny diplôma takina dia ny diplôma bac plus 2 4 taona moa zany ny fetra taona farany ambony takina ao anatin'izay contrôleur ny circulation aérienne. Atitra terne taona fa ny fanaterana dossier dia ny faraiky amby ny 31 mars zao ka hatramin'ny 18 avril zany ny dépôt ny dossier farany tokony hanomanantsika ny dossier ka raha te hiomana amin'io fanadinana io tsika zany dia tokony efa somary manomana an'izay dossier zay satria efa akaiky an'ilay fotoana. Manaraka izany ihany koa dia misy ny fanomanana ny contrôleur des impôts. Ho an'ny contrôleur des impôts ihany koa zany dia misy rentrée amin'ny 18 avril zao ho an'ny contribution directe ho an'ireo izay hiofana amin'ny contribution indirecte ireo ihany koa izay hanomana ny fanadinana ho idirana ho enregistrement et timbre.
ho an'ny nama manokana moa zany dia efa nasiana resaka ihany izy ity teto amin'ny matv ary mbola atitra terina zany fa misy rentrée vaovao ihany koa ho an'ny enam amin'ny 3 avril zao ho antsika izay iofana anao fanadinana inspecteur des domaines, inspecteur du travail, inspecteur d'administration pénitentiaire, administrateur civil, administrateur des services financiers, agent diplomatique et consulaire, ny commissaire du commerce et de la concurrence sy ny maro hafa zany ka raha ohatra tsika zany ny intéressé dia tonga avy eny amin'ny KS fa ny toerana moa tsy miova satria efa fantatritsika ihany eny akazotokana ambany dino misy an'ny KS